Fatafiditra amin'ny taom-pianarana vaovao indray kosa ny vondrona INSPM AD nankalaza izany izy ireo tamin'ny omaly tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana izay nitanterahina tetsy Ambanidia. Fitantaran'Andriamanitra no atao fitarian-dalana ho an'ny vondrona INSPM AD no tanterahina androany tetsy amin'ny fiangonana Ambanidia ny rentrée solennelle ho an'ny INSPM AD Analamanga. Misy ihany koa ny vina ho an'ny fanavaozana amin'ity taona ity. Mada zany hoe ny fidirana mitovy ho an'ny école INSPM AD eran'i Madagasikara mba ahafahana miditra amin'ny antsoina hoe examen national unique izay nilazainy ministre ny fahasalamana fa tsy maintsy atao amin'ny 2017 izay andraisan'ireo instituts paramédicaux publics sy instituts paramédicaux privés anjara azahoana atao hoe diplôme d'état izany dia izany dia mifanindran-dalana koa amin'ny politique na recrutement international irahana amin'ny clinique Fortis d'Armée any Maurice izay nitondrana fanovana ny fampianarana fa ny rentrée unique faharoa dia amin'ny 11 décembre ho avy zao dia aorianan'izay dia tsy mandray mpianatra intsony ny sekoly INSPM AD amin'ny taona mpianarana 2024 sy 2025 ity. Goavana ny fanavaozana tsy anao raha tsy anatsara ny fampianarana système de formation fanofana sy ny système d'éducation ny INSPM AD amin'ity taona ity araka ny fanapahan-kevitra ndraisana atao amin'ny comité national pédagogique. Mizara efatra ny tanjona izay misongadina ho amin'ity taona ho avy. Anisan'izany ny fitokanana ny bâtiment Ambanidia ary ny fireketana ireo document cadre, ny fanolorana ireo tompon'andraikitra mpanabe ary ny fitondrana fomba fiasa vaovao. Ny 9 novambra teo moa no nisy ny rentrée unique ary ho fanajana ny fepetra izay takin'ny ministera amin'ny examen national unique no antony nanaovana an'izany. Ny 12 décembre ho avy zao kosa no isy fidirana farany ho amin'ny taom-pianarana 5 ambin'ny folo sy 4 enina ambin'ny folo sy 4 arivo.